Miaina ao anaty vanim-potoana tena mahamaro anisan'ny tanora sika amin'izao fotoan'izao maneran-tany aty Afrika ary eto Madagasikara. Araka ny voalaza ao amin'ny andinin'ny fahaefatra ny politika momba amin'ny fahatanorana eto Madagasikara dia tsy vitany hoe maro anisa fotsiny ny tanora nefa fa manana hevitra sy toetra miavao. Hany ka isan'ny hery lehibe miantoka ny fanovana ary tena harena amin'ny fampiarana ny mpakatiny fandrosoana. Ray anjara feno amin'ny fampivoarana ny tanànany, ny fireneny ary izao tontolo izao ny tanora ary tsy ampaka amin'izany ny tanora malagasy mba hampandroso bebe kokoa ny tenany, mpiara-belona aminy sy ny taranaka mifandimby. Mirotsaka amin'ny fanabeazana ny ankizy sy tanora mitovy aminy ary ny olo-pirenena rehetra mihitsy izy ireo. Amin'ny fanabeazana ao anatin'ny beazana eo indrindra ny fitiavako ny fireneko, izany hoe tiako ny fireneko mba hanana olombanona any afarany. Mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika sy fampahatsarena ny demokrasia. Tsika tanora dia olo-pirenena. Olo-pirenena tompona andraikitra. Anaramasin'ny fifidianana ny tenako noho ny fahatsapana fa ny fifidianana dia isan-kion-dalana iray eo amin'ny fiainam-pirenena. Dia izany ihany koa dia noho ny fiheverana fa olo-pirenena tompona andraikitra ka manana didy sy fahefana amin'ny fanaraha-maso. Tolona ho amin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fitakiana ny rariny, mikolo ny tontolo iainana sy ny fananana iombonana. Fanantanana ny tanjona fikambanana Liberté 32 manao hoe olo-pirenena malagasy sarotiny tsy manaiky-lembena mitondra fanovalana fanjara dia nametraka ny Democracy Action Lab na ny DILAB ny fikambanana. Ny tanjon'ny DILAB dia mba hampiroboroboana ny firotsahany tanora amin'ny fanabeazana maha olo-pirenena sy ny fijoroana hitaky ny rariny. Sady miofana noho ny antsehatra ny tanora amin'ny alalan'ny DILAB, miofana momba ny hitaky, ny fanetsehana fiarahamonina ary ny fandraisana anjara ara-politika. Tanora no mamolavola sy manentana ny sahan'asa sy ny hetsika ao amin'ny DILAB. Tena mahavita ny tanora, manandanja ka lara-pahamehana ny fisian'izy ireo eo amin'ny rafitra sy ambaratonga rehetra.